Leader Price vous présente votre programme préféré. Leader Price, Medviam. Daholo indray ary misaotra anareo ihany koa misafidiny Cool TV amin'izao ato anatin'ny table de mada sakafo avao isan-kerinandro no iazahana hoentina amintsika tsirairay avy any atokantrano any etrany koa chef miary miaraka amiko dia ny ekipa maro be ary ny koa Leader Price manao ny chef miarabany rojo dia miarabany any atokantrano ohatrohatra ny ahoana indray ny endriky ny sakafontsika androany chef miary fa raha ny ingrédient aloha dia tena betsaka tsara mihitsy izy ato hikarakara sakafontsika rojo dia hiditra anatina thème sakafo malagasy hikarakaratsika hena-kisoa crevette hena-kisoa crevette tsy mifankahita amin'ny mpianakavy amin'izany mety havaka kely ve ny fandrahoana azy eto sa ohatrany mahazatra dia miavaka foana fandrahoana eto amin'ny table de matin dia ampiarahantsika amina produit izy vary dia hitantsika eo ary ohatra amin'ny farany fa tena ho atao miavaka na ny fangarona ny zavatra ifoka eny ary miresaka an'izay fangaro izay ihany andao aloha raisiny izy ireo arany dia miroso anatin'ny fikarakarana hikarakara port aux crevettes à la malagasy itsika ka ireto avy ara-fangaro ilaina amin'izany échine de porc anankiroa na 700 g eo, lara 100 g, crevette 700 g, tongolo gasy anankiray tongolo oignon anankiroa, sakamalaho eo amin'ny 500 g eo, mila tisame ihany koa isika fezany anankiray ary mazava ho azy vary fotsy, riz blanc langrain tao amin'ny Leader Price no safidiana. eto n'ilay fotoana mila rahana tsara ihany koa satria raha vao miraty zavatra anankiray dia mety tsy haraka ntsony avy eo ndao chef miary tarito ny lalana inona ny tokony atao ny zavatra ho ataontsika voalohany dia amana ranontsika rojo satria andro vary izany hoe vary tao amin'ny Leader Price no vary ho andrahoantsika ity riz langrain izy ity safidiana manokana ve chef miary safidiana manokana ilay satria ty vary ty dia vary tena mitsiratsiraka foana izany hoe maka vary fois 2 fois 3 ny volume antsika dia avy eo mirotsaka ilay izy dia masaka rehefa masaka izy dia izay ny particularité hoe mitsiratsiraka sady mitombo be préciseny mihitsy moa eto ny tsindriny manokana hoe incollable izany hoe tsy miraikidraikitra mihitsy izany izy ity ohatra ny atao-bavako sahady ilay mihinana azy dia ataontsika eo izy riz langrain Leader Price hitanao amin'ny rayon Leader Price ny zavatra manaraka dia karakaratsika condiment rehetrarehetra izay miaraka amin'ilay sakafo aloha zany voalohany tongolo gasy sakamalaho dia tongolo zavatra efa mahazatra antsika daholo ihany ireo ty zany mbola tsy izy aloha citron ny farany dia irositsika amin'ny famoasana ny tongolo gasy ataony rojo dia ny sakamalaho ataoko ny tongolo ataontsika faraparany satria maherihery kely ny mariana foana fa na tongolo gasy na sakamalaho rehetrarehetra izay fangaro rehetrarehetra hitanareo tao anatin'ireny listre reny dia tao amin'ny Leader Price avokoa dikan'izay dia feno magasin feno tanteraka Leader Price ho an'ny fikarakarana sakafo misy karazany maro mihitsy ny ao mizarantsika misafidy sady tsy voafitapitaka mihitsy fa tena hoe ao tsara na ny landy izany ny fanarahana ny fenitra ihany koa chef miary amin'ny resaka produit ny resaka fahadiovana ny vokatra rehetrarehetra dia voatsirika avokoa ao amin'ny Leader Price anisan'ny tombony lehibe zay satria tsy misy ahiatsika zany ao amin'ny fanjifana na ny fanarahana ny daty limite na ny fanarahana ny fahadiovan'ny production any amin'ny boucherie charcuterie sy ny fitahirizana amin'ny produit any amin'ny produit laitier dia efa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena daholo
ny sakafontsika androany moa zany dia sakafo malagasy nisy taontsika nandalo 26 juin dia izao ntsika manamarika ny androany hoe anao sakafo gasy manao sakafo gasy matetika tsika zany fa tsy miandry an'izay daty zay loatra dia crevette henakisoa vitako misy lara be dia misy anana ampiarahantsika aminazy na ny zany hoe zavatra efa mahazatra antsika zany le izy fa mba fomba miavakavaka kely fotsiny na ny fanomezan-tsiro rehetra raha dia ny safidiana ihany koa le hoe gasigasy a sakamalaho sy ny tongolo gasy mandeha daholo ilay tongolo gasy rehetra ny antsasany angamba ndrozy misy lara arak'izay vao lazandrojo zay a satria ho ataontsika somary confit lay cuisson zany hoe le menaka zany no ataontsika manamasaka anazy moramora feu doux mandritra ny fotoana maharitraritra dia avy eo alefantsika le crevette any amin'ny farany dia le anana mitroka kely an'ilay menaka eto ve chef miage rehefa mahandro laoka zay ohatra hoe resaka karazana hena misy hoe hena sy ohatra hazan-dranomasina tsy afaka miaraka sa manahoana en principe ny cuisine dia zavatra artistique zany hoe anjaranao koa zany no micréer saveur vaovao dia mety misy lalàna ihany fa raha ao atokantrano aloha andramo dia raha hitanao tsara dia tohizo raha ohatra ka misy tsy fahafaham-po dia atsara iny zay foana le izy dia vita zay dia hotetehantsika daholo ilay fanomezan-tsiro rehetrarehetra dia farantsika mitetika ny tongolo tonga dia voasako izany no haninao efa manomboka mangotragotraka ihany koa ilay rano zay mihitsy aloha ny préparation antivarty hitantsika amin'ny fonosany misy toromarika ihany koa 7 minitra izy dia masaka fa arakarak'izay safidy sa manahoana chef miaraka ny cuisson na vary dia misy karazana texture raha jerevantsika ty mode de préparation ty dia pour un riz moelleux ozy izy compter 20 minutes pour un riz ferme 17 minutes zany hoe io vary io zany misy texture hoe ohatrany ahoana ny itiavanao anazy malefadefaka ave dia mety hoe hatrany amin'ny 30 minutes any tsika zany mandro anazy ohatran'ny fahazarantsika malagasy aloha zay raha ohatra ndraika somary zavatra somary ferme zany zany hoe ahoana maherihery ohatran'ny vary ny tatsa sy ny piasa tany mahavoky be dia atao somary latsadatsaka safidy zany le izy fa tsisy hoe diso na tsisy hoe marina arakarak'izay safidiana sy tiana hinanana anazy ny antsasany no alefako raiky lao izy iny zany hoe mbola mitombo be zany izy avy eo lanja ny loha raiky lao foana ihany manampinampy ranontsika raha ohatra ka ilayntsika raiky lao mahery kely nalefantsika ao iny dia zavatra anankiray mety hoe tsy dia fataontsika malagasy loatra dia manisy sira amin'ilay vary iny neto ny antony ampiasaintsika hoe asiana sira izy mba tsy matsatso be izy ao dia mety tsy mahazatra angambany tsy mahazatra fa azo eritreretina raha ohatra hoe ria karazany ohatran'ity zany dia mety afaka kokoa le izy misy an'izay sira zay iny koa akoatrany hoe ry cantonné sy ny ohatra zany ara zao mety misy fotoana ohatrany hoe asiana hanitra mihitsy le vary ia dia hotetehantsika ilay sakamalao ary somary ataontsika vavendivendy daholo satria mbola hiketrika mandritra amin'ny fotoana elaela le izy sady resaka ihany ny vokatra leader price hatrany
mahakasikana produit surgelé anankiray izy ity crevette sauvage décortiqué vokariny leader price mihitsy izy ity eo amin'ny rayon surgelé mazava ho azy no ahafahantsika manjifa azy misy format maro samihafa izy ity misy latsadataky izao misy ny lanjany io misy 400 grammes zao ty safiditsika ity dia ny abeany ihany koa i chef miary misy an'le efa lehibehibe mihitsy zany crevette izy rehefa décortiqué daholo efa miala ny lohany tsisy atahorana satria manaraka tsara ny fenitra arak'izay efa nytenen'ny chef miary zay manaraka tsara ny fenitra ara-pahasalamana sy ny fitahirizana ny vokatra eo amin'ny leader price isan'izany ny produit surgelé moa zany azotsika jifaina hoana zany ampahatokisana tanteraka izany rehetrarehetra zany zay indrindra eo ihany koa no mety hoe fatapahany jiro fa misy relais amin'izay resaka électricité zay ao amin'zareo zay indrindra isaky ny magasin na ny any amin'ny fatra ihany koa ary dia toy izay fa vetivety tahaka izao ny anaovako an'ilay sakamalaho satria ohatrany hoe namany fangarony mihitsy le izy eto izany hoe hohanina miaraka amin'ilay élément rehetra zany dia tongolo gasy no somary asetsika reo ano safiditsika fa afaka manampy ianao afaka manampy mety teanisy thym ohatra na poivre sauvage tsy perifery ohatra na poivre na poivre vert dia tsy maninona ihany koa safidy dia ho asiko kelikely fotsiny tahaka izay izany hoe mbola tetika vaventy ihany raha vo andrahoana somary elaela le izy dia ohatrohatro izao ny ana ny mitiavako anazy fa tsy dia manao an'izao loatra rehefa tena hoe anatina sehatra arakarak'le zavatra ilaina zany arakarak'le zavatra ilaina tsika ihany koa moa eto ny any an-trano no tena omena vahana kokoa fikarakarana zay indrindra dia eto aka laritsika larana kisoa afaka anaovana saucisse afaka anaovana préparation ana ino moa zany barda zany zany hoe aminosana viande de c'est plus ohatra hoe filet anaovana tourne dos afaka anaovana ravitoto-tsena kisoa koa le menaka an'iny afaka ohatra hoe tena angalana menaka mihitsy le izy dia zay ny anaovako azy eto zao androany eto aloha zany rehefa hoe larana ilaina dia misy an'izay eo amin'ny leader price afaka manao commande manokana ihany koa eo amin'ny rayon eo amin'ny boucherie voatetika ny larantsika nataontsika en cube tahaka an'izao dia particularité an'ity recette ity tsy hampiasa menaka isika fa amin'ity laritsika no maka menaka zany hoe ho ahepo izy zany eto ahepotsika izy eto dia aka indraytsika échine de porc tsara tare ohatra izao dia ho asorintsika ny taolana na mikirakiranyla hena raha mahafinaritra satria any amin'la endriny aloha dia efa resy lahatra ianao dia afaka ampiasaintsika ihany koa ny taolany mbola mangatsika tsara rojo le izy tena hitako ihany koa chef miary amin'izay resaka hoe chaîne du froid zay tena torohevitra anankiray ity tsy haiko mety hoe mahomby aloha le izy ho ay rehefa ohatra hoe metsena ao amin'ny leader price ka resaka ohatra hoe hena mbola vitsitsika aloha mampiasa an'ilay hoe sac isotherme fa raha ohatra hoe mieritreritra ny vidy resaka hena zao tsika dia tsy ohatra hoe avy tao amin'ny leader price aloha dia mbola andeha hividy akanjo any amin'ny pavillon na ohatra izany fa ohatra ny hoe raha resaka produit frais ohatra izao zany dia tsara hoe ino no ohatra hoe priorité ny hitondrana azy any an-trano zay indrindra dia vidina farany izy dia tonga dia any an-trano avy eo satria mantsy rahantsika miaina koa eto ny embouteillage sy ny ohatra izany dia ny hafanana rehefa tratry ny hafanana raha any amin'ny faritra moa dia mety micompte daholo zany hikarakara anana indray tsika zany eto tsy ova planche
ohatrany mahazatra satria hoandrahoako le izy dia hifangaro ihany izany hoe le microba rehetra zany a matin'ny hafanana daholo dia tokakuiny a poro crevette à la malagasy izay sakafontsika aroso rehefa avy eo anana zay safidinao misy an'izay ao amin'ny leader price dia hotetehantsika madinika ohatr'izao tsy maintsy asiantsika fangarony kely le izy mba tsy hatavy be fa safidy le recette eto dia andrahoantsika maharitra ataontsika ritra tsara ao iny rojo dia tetehako indray ny tahony mandeha hatramin'ny tahony lefako hatramin'ny tahony tsisy very zany manenjika isan'olona betsabetsaka androany fa na izana zany azo hohanina foana ihany nefa nefa tsy hoe tsy azo tena azo hohanina ka mahafinaritra amin'ity fikarakarana anankiray ity raha ny fahitako azy aloha dia efa vonona daholo ny fangaro rehetra dia afaka atao mialoha zay indrindra rehefa voatetika sy ny tariny dia efa mahandro sisa zany zany hoe mitsitsitsitsy fotoana ihany koa zany ianao rehefa mikarakara azy vonona ny fangaro rehetra ny crevette mbola mivaingana dia avoakantsika kely io izy mba hitsonotsonika moramora fa mbola mivaingana tahaka izao ilay crevette tao amin'ny leader price zany hoe tsy tapaka zany le resaka chaîne du froid ridritra kely ihany koa le vary rojo mila manapika tsika mety tsy manapika tsika aloha fa aloha ampy le rano teo aloha ridritra tsara dia afaka andramantsika ihany koa izy anadiodio kely tsika raha ny any dia miroso amin'ny fikarakarana manaraka miandran'le vary masaka raha teo Maman, peut-on prendre des yaourts s'il te plaît? Oui, prenez-en chacun et montez dans votre chambre. Maman va encore discuter avec Tata. Daholo, vita daholo ve ny course-ny tany? Eny kia, nandefa message tamin'ny page dia nahazo contact ny téléleader dia naka rendez-vous tamin'ny chef dia tonga dia nipaseko ny commande andraso fa ity le gâteau ny commandiko tany dia na-pick up keko. Ah là là, tena tsy laitra mihitsy kinareo ity ka? Ka tsara loatra kosa ny kile cupcake-njareo e, indrindra amin'ny au chocolat. Tena leader croquis ity ka? Ka zay kile mety be amiko a. Andao raha antsika mihina andretsy deli salady retsy. Leader Price, mety be amiko. tafaverina somatsara tsika mitoy ihany koa ny fikarakarana ao anatin'izay rehetrarehetra izay ia ao anatin'izay rehetrarehetra izay rojo dia jery an'le varitsika na pipina rano kely dia io izy zao io tena hoe grain marina le izy lava tsara le fotsim-bary dia hoandramako mety tsara asaka le vary izy ty anaovana riz cantonné riz cantonné riz pilaf riz frit mety daholo dia afaka ajaniko eo dia sara fa matika dia petrako eto aloha tsika tsara eo izy tsisy apango hiditra amin'ny fikarakarana tsika vato dia amin'izay tsika tsy takondra manaraka resika fikarakarantsika manaraka dia akan'ilay lara le taviny tsy voatery be da be ny ampiasainao fa na kelikely fotsiny ary na ohatra hoe maka recette arany any dia ena misimisy taviny alaina dia ahepo ohatra ny tia anaovako azy ty zay dia efa mety ia tsy mampiasa menaka intsony satria efa lara zany eto ny ampiasaina dia alefantsika miempo moramora akan'le tongolo gasy sakamalao tonga dia alefantsika mahazo tsirony ato amin'ilay menaka izy rehetrarehetra dia nisy sira kely tsika rojo azafady ao azy
dia asiako sira kely a ilay viande crevette ihany koa ato efa manomboka mitsony dia alefako a ilay a taolana anomezana tsiro azy daholo reny e zay indrindra lefatsika ketriketrika miepo mitsonika eo mihitsy izy rehetrarehetra eo dia aka n'ilay crevette isika zany hoe mitovy a ny abetsaky ny viande a sy ny abetsaky ny crevette samy 400 grammes dia tingama dia mety sakafon'olona ataontsika hoe valo io izy ty mety tsara mihitsy ty abe an'la crevette ty a azo anaovana brochette ihany koa izy tafiditra anatin'ilay catégorie L izy zany raha ohatra zao ny abeany zay ny fanamariana kely fa misy M misy ohatra ny olombelany misy hoe taille M misy XL misy XXL mihitsy ary dia misy isan'izay koa izy ty misy fotoana isany ijerevana hoe firy ny abeany misy ohatra hoe 20-40 aonelanela 20 sy 40 zany ndraiky lao misy hoe 40-60 dia arak'izay mandeha amin'ny isany indray dia asiantsika sira ny crevette dia anafangaro iny ihany koa chef miary raha ohatra zany zao tsika miresaka hoe produit surgelé dia vidintsika eo amin'ny leader price izy dia rehefa tonga any an-trano ve izy mbola tokony hoe ampidirintsika anaty congélateur ihany sa eo le mahatonga le resakintsika teo hoe rehefa metsena produit misy froid ohatra hoe zavatra congelé zany a dia tokony mampiasitsika soit glacière soit sac isotherme amin'izay a mitohy le chaîne aloha mba tsy mahazo température ambiante be zany le produit hoe 20 degré indray izy avy any moins 18 izy a dia lasa 20 degré dia tsaratsara kokoa ataontsika anaty sac isotherme raha ohatra ka tonga any an-trano izy ka efa mitsonika dia tsy tsara intsony izy atao anaty congélateur satria tapaka le chaîne du froid fa amin'izay fotoana izay a ataonao anaty réfrigérateur zany hoe froid positif entre 2 à 5 degré eo zany ny asiana anazy dia tehirizina eo amin'ny 2 à 3 jours eo a dia ampiasay ilaina daholo fahafantarana an'izany tsara zany a raha ohatra ka congelé le izy tonga any an-trano dia azonao congelé tsisy olana mihitsy fa raha ohatra hoe efa miepo izy a dia ao anaty réfrigérateur dia efa mety atsika zany zao a manentoento a elatsika mitsonika tsara daholo mekely io gras io a dia mahazo liquide misimisy kokoa tsika dia ilay tongolo gasy sakamalaho tongolo oignon no maka ny tsirony na élément rehetra zany eto elaka eo ihany izy a miandran'iny zany tsika dia sa tonga dia efa afaka manao zavatra hafa indray miandry kely an'izy io a mitsonika isika dia ataontsika ato a satria hoandrahoantsika le élément rehetra eto nahazo couleur tsika dia lefako kely a atao anaty vilany andrahoako anazy izy dia menaka fotsiny amin'izay no récupéreko a na dia tsy mbola niepo tanteraka izy a dia efa nahazo menaka ihany tsika dia mentsika couleur amin'izay a ilay a viande a dia menaka ihany ny anomezantsika loko a amin'ilay henakisoa zany hoe tsy tena hoe tsisy menaka ty sakafo ty fa matavitavy le sakafo aloha zany androany zay indrindra sady ihany koa zany hoe
voatazona daholo ilay tsiro e misy tsiro ty natongavana ivoaka ao anatin'ilay izy dia zay ko nysafidiantsika hoe lara no nampiasaina hoe pony dia afaka asitsika n'ilay mbola somary fotsifotsy a tahaka an'izay a eto zany ilay chine aloha endasina fotsiny ihany fa tsy hoe masahana endasitsika fotsiny ihany izy fa tsy hoe masahana zany hoe rehefa nahazoazo loko kely a tsy tena hoe alefatsika be ihany koa ilay loko fa azoazo kely fotsiny a dia alefako dia alefako kely fotsiny ilay anana juste tena hoe mahazo afo kely a dia ny anana moa mitondra rano dia izay ny andrahoantsika anazy aka n'ilay sira tsika rojo vetivety a dia ho asiantsika sira ilay asitsika sira ilay anana dia efa misy sira daholo zay ny élément antsika rehetra zay matetika mantsika rehefa mikarakara loaka ihany koa dia rehefa le mitambatra iny izy rehetra vao manisy sira ie dia tsy mitovy ny fomba fahatongavan'ilay sira ao anatin'ilay ohatra misy lasa matsatso ny sasany fa ny sasany misy mieny ny tsirony ia fa avetsika mbola afaka mametrapetraka hoe ohatra ny ahoana ny tsirony any eo farany ao a dia alefako amin'izay le anana ao anatin'ilay fangaro rehetra miketriketrika kely ao izy a mandra-pahatonga anazy malemy tsara ny crevette no mbola tsy nrotsaka sao dia misy fanamariana kely ihany koa ny fanamariana crevette farany satria ny crevette raha vao masaka loatra dia lasa fingotra zany hoe logiquement ty recette ty zany a miketrika ataontsika hoe minimum adiny indray tapohantsika rano a dia avelantsika miketriketrika eo rehefa masaka tsara izy a dia alefantsika amin'izay ny crevette raha ny eto amin'ny plateau aloha dia tena anitra efa tahinana be a maneno ny kiboko dia confit tsara malemy tsara lay eny izay ny ilaina n'lay gras fa mbola tsy nilazaiko a tany aloha hoe miteraka menaka manamasaka an'ilay anana sy ilay en'omby zany hoe ohatrany hoe manao confit de canard zany fa gras de porc indray no ampiasaina zany eo amin'izay a raha jerevantsika ohatr zao dia ohatrany hoe bebe menaka ilay izy fa rehefa mirotsaka ao ilay crevette a dia miséquilibré le plat lasa daholo a ilay crevette ao anaty vilany a quelques minutes andrahoantsika anazy a miaraka eo a andrasantsika ritra tsara dia vita ny nahandro onelanelan'izay a hikarakara karazana salade kely tsika rojo manana an'ity salade musclin ity tsika tao amin'ny leader price izay efa fifangaroana salade maromaro moa zany izy ity dia akitsika an'izy ity a dia alefantsika tahaka izao ato dia aka huile d'arachide tsika zany hoe menaka voanjo afaka huile d'olive afaka huile de colza izy ity tena natokana betsaka ho an'ny fanendasana sy ny resaka friture dia citron dia le oignon azafady zany hoe vinaigrette instantané zany ataontsika eto mivarotsika ihany koa zay rehefa kely izy teo
fa sady mitombo ihany efa najanontsika ny fanamasahana anazy teny ambony fatana aloha fa sady mitombo ihany ilay izy a no lasa mitsiratsiraka tsara mahazo vary ohatran'izao zany tsika ty zany tsy ho possible no mantamoaka mihitsy ty vary ty raha ny fahitako azy zay anisan'ny mahatsara azy ihany koa dia azontsika oignon tahako izao a dia émincé-ko ny ambony efa iroso kely amin'ny dressage sika afaka kelikely a ataontsika tsy émincé fa etehantsika madinika fotsiny zay mety aminao dia anafangaro rojo a amin'ny sotro a efa nandeha tato ny sira teo sambo fa nandeha tao ny sira feno tsara mihitsy zany ny sakafo sady misy lasary misy vary misy loaka izay indrindra dia vita ny nahandro a dia iny salady iny no dressentsika meloha asoroko ilay takotra afahan'ilay tokony hoe 4 minitra eo zany ny tena fahamasahana crevette chef miazy 30 seconda raha anaty rano mangotana dia ataontsika hoe eo amin'ny 3 minutes eo maximum manak'izany izy lasa fingotra mihoatran'izay zany dia efa mafy mihoatran'izay izy dia efa mafy fa alao latsadasaka kely najanajany a raha ataontsika masaka tsara foana ihany izy satria ilay resaka température important anaovantsika dressage zany zao efa manao dressage sika zao aloha amin'ilay salade nataoko ato voalohany somary mila zavatra somary ohatry hoe évasé kely a dia tiana ampiasaiko vita ny salade atsika raha mbola asiana roa matsatsy koa ary zao mbola mandeha ihany mbola mety fa efa feno aloha izy eto dia akan'ilay vary amin'izay indray tsika iny anaovantsika ny vary a tsy tady zavatra sarotra tsika rotsy fa tonga dia ohatran'ny vary any an-trano io izy mitsiratsiraka sady mahavoky ihany koa aloha raha ity paozin'ity vary ity e tsy haiko raha tsy mahavoky ny vary sasany fa hitako hoe mafonjafonja be ilay izy ia izany hoe misy toana tsara koa mihinana zavatra karazany e tsy ilay mahazatra foana ao iny a dia ray a roa dia asiantsika persile kely eto amin'ny tapony eto rotsy andeha indray zao ny loaka andeha indray ny loaka crevette afaka nasianao anamalahy kely koa izy tetany koa ilay anana tsy hoe ohatrantsika ohatra hoe mahandro henan-kisoa sy anana dia tena betsaka ilay anana fa kelikely ihany zany ny fatrany fa any amin'ilay hena kokoa tsika satria plat malagasy ilay izy dia alevantsika ladahatra kely ohatr' izao ilay viandy tsy nampiasa menaka tsika teto fa lara no nandrahoantsika an'ilay loaka dia ataontsika crevette indray ny atao amin'ny ilany 400 grammes de crevette 400 grammes de viande zany hoe mety mahavita eo amin'ny olona 9 hatramin'ny 10 eo izy ity raha ohatra ka miankina amintsika any an-tokantrano any tsy tazana ihany ntsony ny rojo le lara lara mitsonika tsara daholo sady le izy arany a tsy hoe mitsonika tena hoe lasa ranony be fa tena madity tsara tena zay le confit ia ro crevette la malagasy zay ty sakafo naroso ty araka izao hitantsika zao dia sakafo mahavoky tsara mihitsy izy ao ny vary ao ny loaka dia ao ny lasary azo averina tsara ny an-trano foana ny sakafo izay arosontsika eto atao amin'ny leader price izahay no mety amarana antsika anazy asiantsika rondelle de citron manaraka anazy
satria crevette satria crevette nresaka dia tsara raha ohatra ka manisy kely an'izay tsy voatery hoe miandro fety ty recette ty a na amin'ny andavanandro raha rehefa misy ny fahafahana dia azo atao tsara rehefa weekend ihany koa tsy maninona mihitsy a na andray vahiny ihany koa ary nefa ny ianao dia mbola mazaka an'izay a ty recette tsika androany ty vita ny nahandro a zay no mahasakazona natoro atsika zato isan-jato izy androany a zany hoe miala amin'ilay mahazatra foana tsika zany hoe mahandro mety fanao le mahandro enakisoso crevette a fa teto izy a miavaka kely indray zay ara aloha dia efa mankasitraka feno leader price hatrany an-trano miara-miasa amin'ny fandaharana ho an'ireo izay maniry ny ara-asa amin'ny fandaharana ihany koa dia asika atao a ny manantona ety amin'ny Cool TV FM atao anatin'ny table de madame mazava ho azy eo ihany koa i chef miary izay mikaroka foana hoe inona indray sakafo aroso araka ny vanim-potoana araka ny zava-misy ihany koa atao anatin'ny fandaharantsika dia hisaorana feno anao zay chef ia misaotra rojo dia misaotra ny ekipa manontolo dia amin'ny herin'ny anio sakafo avao hisaorana trano leader price sy anareo natokantrano izay foto piscine fandaharana zay indrindry amentsika fotoana ny any tokantrano chef miary ankafy ny endriky ny sakafo avy eo zay kosa dia mame fotoana anao amin'ny herin'ny anio toy izao indray mametraka ny veloma mandra-piona dia mirary soa daholy mankasitraka chef veloma rojo velominareo Leader Price vous a présenté votre programme préféré. Leader Price, Metviam.